Mpifaliana riavana nazontsika mifanaritsy tava-toy izao indray. Iara-ian'ny tenin'Andriamanitra sika indray fampianarana tsara ho sakafom-panahintsika amin'ity anio ity. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Zanaka indray amin'ny fahamarinana sy ny fitiavana. Amen. Alakamisy 2 Oktobra 2022 imanjenantsika aloha hevitra hoe miavao amin'ny tompony mpino. Andeha riavana idera sakalazan'Andriamanitra isika. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary izay rehetra tao anatiko misaorana na ranomasina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko, ary aza misy adinao ny fitahian-drehetra, zay mamela ny heriko rehetra, zay manasizina aretinao rehetra, zay manavitra nenao tsidina any an-davaka, zay manarina famindram-po sy fiantrananao, izay mahavoky soa ny vavanao, ny fatany ranonay mody indray toy ny an'ny voromahery. Amen. Rifirenena, 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 manomesa, manomesa ni Jehovah, manomesa ni Jehovah, manomesa ni Jehovah. Ivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mpampianatra ianao, ary mitarika sy mampiaiky ny olonao ny famonjena ataonao noho ny serinao. Midera sy mankalaza ny arinao masina ary izay Tompo, mivavaka aminao. Tompo, rona ny fahalemenay, izany indrindra, dia mangataka famindram-ponao izahay. Mamindrafo aminay, mamela ny herikay. Afao zahay. Feno fananao masina izay anazavanay ny amin'ny fanambaran'ny teninao, sy hovakina aminay. Amantaranay ny sitrapon'Andriamanitra, ka hiavozanay marona fanomponanao. Aminaran'i Jesosy Kristy no angatanay izany mivavaka izany. Amen.
Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao ao filazantsara araka amin'ny Matio. Matio toko fa 1:20 ka ny andininy fa 3:20 ka hatramin'ny fa 2:30. Mivako toy izao anaran'i Jesosy. Ary rehefa tafiditra teo kianjan'ny tempolo Jesosy ka nampianatra dia nanantinazy ny loham-pisorona sy ny loholona ka nanao hoe: fahefana manao ahoana no nanaovanao izao? Ary iza no nanome anao izao fahefana izao? Ary Jesosy namalika anao taminy hoe: izao kosa anontany anareo zavatra iray aloha, ary raha hovalianareo izany, izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Ny batisan'i Jaona avy taiza moa izany? Avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona? Ary izy ireo niara-ny saina ka nanao hoe: raha lazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia hovaliany hoe isika, ka nahoana no tsy nino azy ianareo? Ary raha lazaintsika hoe kosa avy amin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika, satria ataony izy rehetra ho mpaminany Jaona. Dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe: tsy fantatray. Dia Jesosy taminy: izaho koa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izany. Fa ahoana kosa ny hevitrareo? Nisy lehilahy nanana zanaka roa lahy, dia nankeo amin'ny lahy matoa izy ka nanao hoe: anaka, andeha miasa any amin'ny tany mboaloboka anio. Fa namaly izy ka nanao hoe: tsy andeha aho, nefa no niafaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Dia nankeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa. Ary izy namaly ka nanao hoe: andeha aho tompoko, kanto tsy nandeha izy. Ka iza moa amin'izy mirahalahy no nanao ny sitrapony rainy? Hoy izy: ny lahy matoa. Dia hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga efa mialohanareo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa Jaona nakany aminareo amin'ny lalan'ny fahamarinana, nefa tsy nino azy ianareo. Fa ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga no nino azy. Fa ianareo kosa na dia efa nahita izany aza dia mbola tsy nanenina mba hinonareo azy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana, dia fiadanana ilay Jesosy Kristy, ilay mahita anao isan'andro, ilay mahafantatra anao koa. Mofinaina vakina tamintsika ka iantsika teo ry havana dia Matio toko fa 1:20, ny andininy fa 3:20 ka hatramin'ny fa 2:30. Anino andro farany ibanjinantsika ny lohahevitra miavao amin'ny Tompo ry havana ampino. Ary zava-dehibe izany. Fa hita eto fa milaza ny amin'ny fahefan'i Jesosy ny fanoharana namaliny ireo fariseo sy jiosy. Ny amin'izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izao: tsy izay manaiky ivelany fotsiny nefa tsy mana-tanteraka. Tsy izay manaiky ivelany fotsiny nefa tsy mana-tanteraka. Izany ravana voalaza ny 3:30. Fanoharana amin'ireo lahy ny raha indray ny asa any amin'ny tany mboalobo no ataon'i Jesosy eto. Entina manazava ny amin'ny hoe iza marina moa no manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny faralahy rehefa nirahana dia nanaiky avy hatrany ny andeha ka nanjo lohany fotsiny ny atoka fa tsy nidina tany an-tany-mboaloboka akory izy. Ary tsy nanao ny asa nampanaovindrainy azy akory satria lalakafa mihitsy ny nalehany. Raha ny marina izany dia izay tiany ihany nataony, izay na dia volana ny sainy no nalehany tongony. Ka na dia nanaiky izao aza izy rehefa nirahandrainy dia tsy nataony ho zava-dehibe ny fanatanterahana ny paikondrainy, fa nampandeferiny. Ilazana ny olona jerena amin'ny endriny ivelany toa tena mpivavaka sy tena kristiana izany, kanefa ny zavatra atao tsy araka izany fa mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Saina izany ry havana. Fa ny faharoa tokoa dia izao ny hoe ny manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izay manenina ka niova, izay nanenina ka niova. Toy ny 9:20. Tsy andeha aho, nefa no ny afaka izany dia nanenina izy ka nandeha ihany. Ny atao hoe manao sitrapon'Andriamanitra dia ny olona izay mahatsiaro ny fahatsoana ary manenina ka mibebaka ary miverina amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Izany nahatonga an'i Jesosy niteny hoe ny mpamory hevitra sy ny vehivavy janga no mialoha any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Satria rehefa itoriana teny ireny ka mibebaka dia miala amin'ny fahotana. Fa ny olona mievitena ho efa masina sy mpivavaka no manao nakapo hoe efa voavonjy ka lasa miavonavonam-po na mandrarakilo be antoa. Ry havana malala, raisy izany, saina izany mba ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny mofinaina nomenao anay, izay milaza fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy izay manaiky ivelany fotsiny nefa tsy mana-tanteraka, fa izay manenina kosa ka niova. Mivavaka izay Tompo,
ny andravan'i jesosy nyteti-drasan'ny satana rehetra nimba ny fireneny misy anay. Tompo, mametraka manokana ny tokantranonay aminao zay, ho tarihinao sy ho avozonao isan'andro, ka ianao no miara-manapaka sy mandidy amin'izany iorenany zany tsara. Eny amonjy ampahery anay amin'ny zavatra rehetra. Tompo, teo ireo manana andraikitra amin'ny fitsaboana ka nasitrahanareo marary mila ny vavakay, ampirizinao ireo manamanjo, anohanareo marivotsiolona sy sahirana anjo. Hitahinao ny fiazakazahanay sy ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana, satria ampy mizara mantsy ny fahasoavanao dia aperaka eo am-pelantananao mahasoanay tsiraray. Tahio Tompo ny firenenay, ka hiasa mahery mifananao masina amin'ireo tompony raiky mpanjakana sy mivoaka malagasy. Ny vavakay dia tena amiaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay, nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana, ny tsodrana todranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. I Jehovah ampiaro anao, i Jehovah mifialofanao amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaranao amin'ny ratsy rehetra, eny hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Teon'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.